faly mitsidika tokatrantsika tsirairay avy amin'ity fanarahana an'ity fandarana Doria ity. Doria maro ny heviny fa eto ilay Doria le anarana ny ramin'androna amin'ny fandarana fotsiny aralavaina amin'ilay hoe dominy rehetra iainam-pitiavana. Fahendrena no ezana ifampizarana mba ho tozany atao hoe fiarahamonim-pahendrena. Eny taona sy 7 volana zay no nanarahantsika an'ity fandarana ity. Ary zay vita dia tahirizitsika ao amin'ny YouTube. Ary adresiny dia hoe fanabeazana Doria Imanovojery. Isaorantsika Andriamanitra ny amin'izay, indrindra amin'ny fanomezan'ny tombon'androm-pahavelomana, ahafahantsika mizara ny sosiny tsara araka ny teny filamatra amin'ny fandarana ny hoe rehefa soa rehefa tsara dia zareo amin'ny zanaka mampara, atomboy, aoreno, atsarao, azamiato, na kely na be vitanao dia anjary tsangam-bato. Isaorantsika ihany koa ny onjam-peon'ny M3 FM ahafahantsika misitraka an'izany fandarana izany. Amin'ny lafiny teknika izay mikirakira ny latabatra maro bokotra mampita amin'ny feo mivatana ny tokatrantsika tsirairay avy any dia namana anjaka mahavita azy. Manolotra anareo mifandarana kosa dia avanareo Manovojery. Tsy alantsika amin'ny fomba mifandarana izay hita fa nahatsara. Ialohavantsika an'ilay zanam-pandarana teny mahay valeroa. Io teny mahay valeroa koa misy teny fanevany hoe anareo pondinomby malandy. Io anareo mpanaraka n'ity fandarana ity zany. Marambitsy miranga tany niterahan'ity zanam-pandarana ity ambarao ny hitanareo. Zay matory vokono ndao tsika ampionjo fa zaka tao tsy iara. Ny mibana ny zanam-pandarana dia fakasitrahana an'ilay fandarana. Mba ho fakasitrahako anareo zay nandefa SMS taty amiko dia ho tononiko anareo sy ny toerana misy anareo. Ary akasitrahako ianareo zay mienina tsy nandefa SMS aza. Tolindraza Ankoakala distrika Mitsinjo. Amin'ny plasiny di bebe Claudine, zay kely tena izy. Amin'ny plasiny Rangbonera io bebe Claudine tena tompony. Commune Boanamary distrika Mahajanga 2. Dominika io tianay ao amin'ny complexe sportif ao. Madeleine Tsaronenana Ambondrona. Zay indray nareo nandefa SMS taty amiko fa akasitrahako. Fanamariana maro anareo ny tezitra fa tsy manolo sosikevitra. Dia everiko zay voalazako foana marina fa tsisy fampitahana baka. Ary rehefa antsoko anareo tsy ilay tompony mpifindaindray no nanoratra n'ilay SMS. Dia fa tsy azo ka. Miantso manko zany za hoe allo anao le nandefa SMS ohatran'izao. Tsy zazy iny fa tsy haiko ireo no andefa anazy. Azafady. Zay le izy dia tsy hitako izay atao dia nianaka foana iveriko fa marina satria nareo tsy milaza hevitra. Teny fankaherezana hoentiko anareo. Amin'ny fiainana maro ny olona malaina anao. Maro ny olona mankahala anao. Io efa voajanahary. Indrindra fa mivantana arita maso. Tsy dia atahorana loatra fa fitandremana ihany ny atao misimisy. Fa ny olona mody tianao, mandokandokanao, teo namanao, reny olona reny ny tena hitalaona amin'Andriamanitra mba hisitaka ny tena amin'ny fiainana. Fa saika reny ny tena fahavalo mandripaka ny ain'olombelona eto ambony tany ity. Manomboko zao zany. Dinio zay voalazako zay fa tena loza ary fahavalo mandripaka mihitsy nefa tsy hita maso. Zay indray ny teny fankahirezana hoentiko atsika. Fa mba tsy hamonamonaina atsika mialohan'ny anarahantsika amerenana an'ilay ny lohahevitra atsika farany tao dia hoe ny afindrafindrao. Fa mba ahafahantsika mifandray 032 44 759 83 032 44 759 83 034 84 759 82 034 84 759 82. Raha misy tsy mifanandrify amin'izay voaeritreritra ao ny voalazako dia ialako tsiny fa aleo mifanoratra dia na mifampiantso amin'izay tsika mifanitsy fa tsika tsy miady zany. Afindrafindrao. Io no lohahevitra nanomboantsika tamin'ity taona 2023 ity. Tamin'izay moa nanao sangisangy hoe anokatra baly may Manovojery tsy baly fa ahopana misimisy amin'ny torohay, torohevitra mba hitsiriny fahendrena. Zay ny ilantsika azy tamin'izay. Fa mba afahantsika mandrakitra tsara an'ilay izy dia hoe litera A zany litera voalohany amin'ilay afindrafindrao. Ary zay manambara fa izy no mialoha tamin'ity taona 2023 ity. F fiandohan-tsoratra amin'ny fahendrena zay imasony ity fandarana Doria ity. Ifanaovana
ny tena mahatsara fihavanana. Zay ny narafitra antsika teto. Afindrafindrao ny lasa sy ny ankehitriny ary no avy zay miatra amiko fetelo ihany koa amin'ny maha olombelona dia ny vatana saina ary ny fanahy. Dia tamin'izay moa ny raha soa antsika ny hoe Andriamanitra ny talaoko mba hita isika malagasy manontolo. Ary zay hita anambina, ary zany fanambinana zany hitondra soa. Ary ny fahasoavana dia tsy hisaraka amintsika tahaka ny tantely manatody amapary. Ka ho mamy fiainana isika malagasy. Mianoka ao anatin'ny filaminantsaina ary mba ho maty mamela mamy satria lalana tsy maintsy izoro amin'ny velona tany rehetra ny makany amin'ny makandrefam-baravarana fa mba misy zavatra navelana iarahana miaina aminy. Dia ohatra ny raisiko tamin'izay dia hoe afatra tsara noentiny, fikambanana najorony, kanto navelany, trano, taranaka. Ary indrindra soa nataony tamin'ny mpiarabelona taminy. Tsy ary voatanisa. Amin'ny fiainana, ilaina ny safidin-dalam-piainana. Io ny tena zava-dehibe. Fa tsy ny hafaingana mpandeha amin'ny fiainana. Zay ny ilantsika n'ilay afindrafindrao. Satria maro ny mandeha mafy amin'ity fiainana ty amin'izao, nefa miodikodana dia faniny. Aleo afindrafindrao ihany satria ny fahatsaram-piainana tsy hoe fahazahoana zay irena. Tsia, tsy zay. Fa zay ny fahaizanao makasitraka ny efa eo am-pelantanana ka ahafahanao mifaly. Zany ny tena fiainana. Amin'izao maro ny maniry fandriana tsara, lafo vidy reny, nefa ny tsy ahita atory. Satria nahoana? Maro trosa mitambesatra. Anika tsy tonga mihitsy ny torimaso na dia tsara fandriana azy. Amin'ny fiainana tsy misy ny tonga lafatra, fa ny monina amin'ny ampelantanana ny tena zava-dehibe. Ary zay ny tena arena sady fahendrena. Araka n'ilay fiteny manao hoe ny olona zay makasitraka an'izay nomena dia tsy io ny tena mahazo famonjena. Ary zay anjakan'ny fitiavan-tena, io ny tena fanetry be n'ity firenena ty. Amin'ny fiainana tsy ny rehetra nomen'Andriamanitra an'izany atao hoe fahendrena zany, fa zay olona manana fahadiovam-po ihany. Ka raha te hanana fahendrena, mipetraha amin'ny fahadiovam-po aloha. Amin'ity fiainana ty dia samy nomen'Andriamanitra fitsapana amin'ny fiainana ny olombelona tsirairay avy. Misy nataony mpangalatra, mpandainga, mpamon'olona, mpijangajanga, mpiady aman'olona, mpialona, mpifetsy, mpirearea, mpamadika ny marina sy ny sisa sy ny sisa. Fa ny rehetra dia tokony miady miala amin'izany fitsapana nataon'Andriamanitra zany. Fa ny sasany mampiasa zezika mihitsy mba handrombona aminy le fitsapana nataon'Andriamanitra ho azy zany. Anika mahatonga amin'ny fiarahamonina mampitana, bako tandremo ana amin'olo fa ingravy amikaboary karaty, ampitahoriny ianao. Ny zavatra tsapako tao anatin'ny 9 taona sy 7 volana nanaovako an'ity fandarana doria ity, ny ankamaroany maro tsy mihaino mba hafantatra an'izay rehetra voalaza eto, fa mihaino mba hamaly an'izay voalazako. Anika sarotra ny mampita torohevitra, fa ny mampiseho modely-piainana angamba ny tena fahombiazana amin'izao. Amin'ny fiainana, aleo marefo nefa mahatafita anonjam-piainana. Toy izay enjana, mafy mahery, nefa mitolefika rehefa sera ny sarotra amin'ny fiainana. Amin'ny fiainana, aleo manontanytany foana imezana. Toy izay manaonao foana hotezerana, hosaziana, tsy tsara fa aza atao. Manomboko izao, mahaiza mifidy ny atao sy ny namana iarahana amin'ny fiainana, mba hitan-tsoa sy fahombiazana amin'izay rehetra atao. Satria raha anao afokasika anome hazavana, hafanana amin'ny fiarahamonina, dia tokony tsy ho namanao mihitsy ny rano sy ny amandona fa hamotika anao. Nefa ny maro zany amin'izao, tsy hainy mihitsy fa reo namandreo no hamono azy. Ny tanjona tiana hotratrarina amin'ny fiainana hafa, nefa hafa ny namana iarahanao miaina aminazy. Noho izany, izao ny zavatra misy aty aoriana mihitsy, efa any amin'ny faha 50-60 taona vao mahatsapa ianao fa ka izay ny laolo nodidin'ny 7 ans d'ange reny namanao tsy tianao ta. Zaranao ara tsy razana. Amin'ny fiainana, ny toetra ny manavaka ny olombelona rehetra eto ambony tany.
Eritreritra ny tonga asa atao ary lasa fahazarana, amin'ny farany dia lasa toetra. Ny toetra no maha olona ny olona. Ny toetra no mamaritra ny tomba ny olona ray amin'ny fiainana. Tsara toetra, ratsy toetra. Ny toetra raha tsara no mitondra fahasoavana. Raha ratsy, mahatonga anao handosira amin'ny fiarahamonina bako, fa mitandrema. Ny toetra no mitondra vokatra hojinjainao eo amin'ny fiainanao. Io toetra io no reno volanao amin'ity fiainana ty. Tsara, manana tahiry ianao. Ratsy, mbabitrosa. Ny toetra no arena azon'ny olona entina amin'ny fiainana amin'ny hoaviny. Ny toetra no heverina efa anokatra amin'ny varavarana, zany hoe paradisan'ny olombelona zany. Afindrafindrao ny fiainana mba hananana fahatsaram-piainana. Amin'ity fiainana ty, mifanohitra ny saina sy ny toetra. Ny saina dia toy ny zaridaina amin'ny fiainana. Tsara mahavokatra, ratsy tsy mahavokatra. Ny toetra toy ny voninkazo amin'ny fiainana. Raha lonaka tsara ny saina, ilay zaridaina zany, dia antenaina hamokatra. Voninkazo tsara ny toetra. Fa raha sanatria zany, lasa ratsy, lasa aidratsy avako aby. Amin'izao taom-baovao iainantsika zao zany, amin'izao fanombohan'ity volana janoary ty, dia tsy tambo isaina ny firaritsoa. Nefa tsy hita izay fiovanany, tsy hita izay fahatsarana, karaha teo tony teo. Nefa jereo anie ny voninkazo, zay moa nitaritako azy teo. Tsy mahay mivavaka, tsy mahay mirary soa, fa ny tokony ataony ihany ataony. Dia ny fitsiriny amin'ny maha voninkazo azy. Fa tonga ho azy aminazy eo ny tantely, izay mpitondra mamy. Koka, ianao, zao, isika, ampiaro amin'ny ataony firaritsoa, raha tia azo fahombiazana amin'ny fiainana. Fa tsy ny firaritsoa no atao maro, ny zavatra atao tsy misy. Amin'ny fiainana, amin'izao fiainana iainantsika zao, zay rehetra hita tsy mamango, indrindra fa malotoloto, avy any ambany voany reny, reketina anarana sauvage be io. Indrindra fa boka anaty ala mahantra reny, tsy mety. Fa zay rehetra manimba amin'ny fiarahamonina malagasy dia sauvage aby. Na avy any ambany vohitra, na andreny vohitra, na ambony vohitra, na ambony izy amin'ny asa eto andreny vohitra, sauvage. Rehefa manimba zavatra, indrindra fa ny fiarahamonina, fa tsy ny avy any ambany vohitra. Mety ny avy any ambany vohitra mitsy aza no antenaina anarana an'ity firenetsika ty, satria mbola mahatazona amin'ny fomban-drazana, mahatazona amin'ny fomba amam-panao. Afindrafindrao ny fiainana mba anananao fandiniam-piainana. Ny fahazonana ny soatoavina malagasy no antenaina hanatsara n'ity firenetsika ty, satria zany hoe ny ratsy zany tsy hifarana mihitsy amin'ity fiainana iainantsika ty, raha tsy mifoasaina sy fanahy ny olombelona rehetra eto ambon'ity tany ity, satria aza dino fa ny olombelona no reny vola amin'ity fiainana ty. Io anao mihaino anaka io, anao ne vola be amin'ity firenena ty, anao no reny vola amin'ity firenena ty, fa tsy hoe vola hitantsika io. Noho izany, tairo ny olona mba tsy hatory amin'izay rehetra mety hitondra faharatsiana amin'ity firenena ty. Tompona andraikitra antsika jiaby. Zay ny tena didimasina ho antsika mpiray-tanindrazana amin'izao fiandohan'ny taona izao. Raha raiky tapisaka amintsika zay vao ahitana fanantenana ny hatsarany ty fiainantsika ty. Zay ny tena firaritsoa. Isika rehetra mpinamana, mpiavana, mpiara-miasa, mpiray-tanindrazana, mpiray fikambanana, mpiara-monina, tsy voatery hitovy hevitra vao miray. Na tsy mitovy aza, vao maika tena manambatra, hitondra fahatsarana, tahaka ny fisiany vavy sy ny lahy, no nazahoantsika taranaka ni. Fa ny fifanajana kosa no tsy maintsy loloavin'ny tsirairay mba hisian'izany atao hoe fahendrena. Fahendrena no masoandro manazava amin'ny fiainan'olombelona rehetra ambony tany ty. Amin'ny fiainana, ny mitsinjo, ny ampitso mamiratra no olokendry. Ary ny famisavisana ny ratsy no avian'ny soa amin'ity fiainana ty. Amin'ny fiainana, zay zatra mandefitra tsy mba tapo-tsarotra zany. Ary zatra miafy amin'ny fiainana tsy mba tratrany mahery. Ka aleo manetry tena, mahalasa davitra amin'ity fiainana ty, toy izay mirehareha amin'ny fiarahamonina nefa tsy mamela mamy.
amin'ny fiainana mitody tsy misy fa ny ataony miverina koa entomora amin'ny fiainana afindrafindrao ara-pandiniana mahaiza ny onona amin'ny anjara izay eo am-pelantanana ary aoka mba hifanaja fa izay ny mahaela velona amin'ity fiainana ity sady izay ny tena mahatsara fihavanana ary raha toko tapaka volany mitongilana amin'ity fiainana ity ndao izay tsy mety arenina fa aza kivy manatsara fa aza kivy manarina aza kivy ny manovany tsy mety ho an'ny taranaka zay ny afatra avako aby araka ilay teny filamatra amin'ny fandarana moa hoe rehefa soa rehefa tsara dia zareo amin'ny zanaka mampara atomboy aorena tsarao azany ato na kely na be vitanao dia anjary tsankambato fiainana dia tahaka ny boky mba hahafahanao manohy azy dia avadio mipejy raha hitanao fa tokony izay no lala ale émotionné kely tao anatin'izay tranga zay dia zay natongananao an'izay fa ialako tsiny ary ny loha hevitra antsika androany dia nafantoko amin'izay fiaino fitaka ny fiainana an-tany zay ny loha hevitra raha antsika androany fiaino fitaka ny fiainana an-tany izay indray ny loha hevitra ho velabelariko ho anareo zany aza tezitra fa tsy ianao ny teneniko fiainana tsy marina satria fiaino fitaka fa izy indray tsara ndesika merina ny zotram-piainan'olombelona velona amin'ity tany ity zay rehetra velona amin'ity tany ity zany mba hatsapany rehetra ny tokony atao amin'ity fiainana mandalo ity ianao raha tonga eto amin'ity fiainana ity teraka ka velona zany dia miboridana tsisy lamba tsisy ninina ianao raha miala eto amin'ity fiainana ity maty zany dia ny fitserany velona no hitafinao fa tsisy akoatr'izay ianao tonga amin'ity fiainana ity tsy mitondra vola na fananana fa ianao rery ihany ianao miala amin'ity fiainana ity tsy mitondra vola na fananana fa ianao rery ihany amin'ny fahatongavanao voalohany eto amin'ity tany ity ny olona no manadio anao aorian'ny fanaovanao maloto amin'ny fialanao amin'ity tany ity olona ihany koa no manadio anao raha ohatra ka tonga ny fotoana andaozana an'ity tany ity ireo ny sasatsasany mifehy ny fiainany zanak'olombelona zay tonga amin'ity fiainana ity nefa nahoana ianao no mitondra fiainanao amin'ny fireharehana nahoana ianao no mitondra amin'ny fiainanao amin'ny ara-tsi-panahy nahoana ianao no mitondra fiainanao amin'ny fialonana nahoana ianao no mitondra fiainanao amin'ny fankahalana amin'ny valifaty amin'ny fitiavatena sy ny sisa nefa ny fiainan'olombelona velona amin'ity tany ity misy fetrany fiainan'ny zanak'olombelona miaina amin'ity tany ity misy farany koa samy isika mandinika isika malagasy mba samy mandamy fotoana amin'izay mahatsara satria fiainana fohy ary fotoana ialana amin'ity fiainana ity aingana ary nefa fiainana mila pirofo amin'ny zava-bita ny nandalovana eto ambony'ity tany ity ny olombelona rehetra ambony'ity tany ity dia misy arena naty avokoa io anao mienona ka io atsika jiaby misy arena tahaka ny fananana petrôly essence gaz sy ny sisa ka ampiasao mba hahatsara anao fa raha ianao no mitsandraka arena any anatin'ny hafa any amin'ny olo-kafa any ianao efa very amin'ity fiainana ity zay amin'ny fiainana ny olombelona rehetra dia tsy maintsy mandalo ady zay le antsoina hoe ady-piainana tsy maintsy mandalo fanenjehana tsy maintsy mandalo sedra tsy maintsy mandalo zavatra mafy tahaka ny hoe fanaratsiana nefa zavatra tsy natao mitomany mihitsy ianao satria nolotoina ny anaranao fa aza malahelo aza kivy aza mamory fo manaova ny atsara-panahy zay efa ho anao aminao zany fa matetika ireo no lalana tsy maintsy lalovana hitondranao any amin'ny fandresena amin'ity fiainana ity amin'ny fiainana ny marina tsy mila hamarinina fa manjary diso tsy marina koa izy rehefa hamarinanao fa avelao ny fotoana andeha dia Andriamanitra no manamarina anao tsy maintsy porofo ny fotoana ny fahamarinam-piainanao efa mipira veriko eto io zao misy fahoriana miaro tory tsisy korana koa tsy anao eo
dia mba mipetra toeran'le maty koa anao hoe inona ny mba resaka tianao atao aminao amin'ny andro fotoana ialanao amin'ity fiainana ty fa atao fady ny mitsokan-daharana amin'ity fiainana ity aza mba manipy-gà zany tsy fanao zany miareta ary mandro soatrany fa Andriamanitra tsy maintsy manome anao ny tsara indrindra amin'ny fiainanao amin'ny fiainana rehefa lazainao mialoha amin'ny olona ny tanjom-piainanao matetika tsy tanteraka aminao satria tsy ny rehetra ny tianao amin'ity fiainana ty ampidiro andohanao foana ny tanjona tianao tratrarina dia idio vava tsy ilaza amin'olona amin'izay vao antenaina atomombana ny tanjom-piainanao satria feno fitaka amin'ny fiainana tany amin'ny fiainana omano ny vatana sy ny saina mampanafa enao ata marary misy mpanakina enao ata mandroso ny fiainanao misy mpanakina resy amin'ny fiainana misy mpanakina sanatria ane zany manana fahatsara-piainana ianao misy mpanakina manana faliana ianao misy mpanakina malahelo ianao misy mpanakina tantara kely tamin'ny papako maty gravy anao iny malahelo tsy afake babanao maty ke olo mivola hitanao tsy ampafirin'olo maty baba mitoro eo tsisy jery maty mandeha ny andro mandeha tonga volana mandeha raha miala baka alahelinao iny jerevo tsy maty tsy izy anao matavy misy mpanakina anao mahia misy mpanakia feny na inona miseho amin'ny fiainanao anao misy mpanakina foana noho izany mijoro foana amin'izay hitanao fa mahatsara anao amin'ny fiainana fa aza mijery fanakianan'olona nefa rehefa tonga ny fotoam-pahafatesana sanatriany zany io anao io indray ny olona farany tsara zay le hoe maty vao iaraha-malala koa raha izany foana ny trangam-piainana aza ampidirina andoha aza atao manaitra ny fanakianana zay ataon'olona aminao fa zay tianao foana sy ekeny sainao foana no atao fa feno fitaka ny fiainana tany ary fiainana tsy marina zany fa izy tsara amin'ny olombelona anao mahazo kivy amin'ny maha olombelona anao fa anao tsy mahazo mitsokan-daharana avako aby aza vela hitehaka amin'ny faratsi-piainanao ny fahavalonao tsy ratsy zany ambelao votivoty eo tsy afaka mitehaka amin'le fahatsara-piainanao filamatra amin'ity fiainana ty aleo maty mitsangana zany hoe mijoro foana ta tsy manaiky resy toy izay veloka andady ampanaovin'olona zavatra tsy manjary jiaby io anao manao raha aminao zany amin'izany filamatra resahako zany tsy maintsy tafetanao avako amin'ity fiainana ty anao io tsy maintsy mandalo adi-piainana azadino fa tsisy kabaroky bojobojo eo tia mandalo tsy tia mandalo fa anao tsy avelan'Andriamanitra ho resy zany raha mandeha amin'ny lalam-pahamarinana ary azadino fa raha ady mafy no atrehanao amin'ity fiainana ty dia mifandresenao mendrika sy tsara ary tena fahagagana ho an'olona eo anivon'ny fiarahamonina mihitsy ary atonga azy ireo aniry anao indray ne enina dia ireo nanasoaso anao tao anatin'ny ady sarotra io aza laolo iny zay bako laolo tsisy olona nanao azy velonita tamin'ny aretina azo azy iny fa zao gaga izy nanjary salama Andriamanitra ambadika an'izay mba hahatsara amin'ny fiarahamonina andresenao ny fiainana feno fitaka raha misy te ho namanao dia apetra ho amin'ny tsara ny fepetra enina dia miteraka fisaraham-bazana ho anareo aza ny hoe raha toka te iresaka aminao amin'ny resaka avenira izy amin'ny hoavy ny bizina ny seraseram-bola ny fifananarana fifanampiana toroay torohevitra tanjona foezaka tanjona lavitrezaka dia ekeo ary akasitrao fa tsy manao hoe resaka olona fiainan'olona tsy mampandroso sady tsy mampidibola zany nefa ny tena mahaliana ny olona zava-dehibe amin'ity fiainana ty ny fotoana za moa tsy dia mahay teny pirenena firy fa telo foana mba haiko miaraka amin'ny teny gasy time is money hoy izy ny anglisy
temps c'est de l'argent ozy ny frantsay, fotoana volamena ho an'ny gasy, ka tsy tsara lany lanina amin'ny tsisy dikany. Amin'ny fiainana izay tsy maneho fanajana tsy anam-pitiavana amin'ny namany, mazava be nge zany. Amin'ny fiainana izay tsy manam-pitokisana tsy mba hitombo fihavanana zany. Amin'ny fiainana fantaro tsara aloha ny tranga misy mialoha ny andraisana fanapahan-kevitra, mba tsy simfanenenana amin'ity fiainana ty, mialohan'ny hiteny olona amin'ny fiainana dia mipetraha aloha amin'ny toerana misy azy, fa aza maikamaika fotsiny ianao dia hiteny azy, ahafahanao mandanjalanja an'izay teny tsara ho tenenina aminy zany. Mialohan'ny laza zavatra dia avadibadio aloha izay ho tenenina, araka nyty fiteny pikabary, zay fiteny pikabary, alohan'ny pataloha jereo tsara aloha, sao dia ny aoriana indray ny lasa aloha. Maro amin'izao ny olona miandro mitsipona ny latsaka amin'izay tsy mety ataonao amin'ity fiainana ty. Indraindray izay manao an'ity fandarana ty zao, fanakanana io, nefa ny fahavadibadika, nefa ny raha te handroso amin'ity fiainana ty, dia aleo mifarimbona mameno mibanga. Amin'ny fiainana mety indraindray mandeha anao mety diso ampitenenana, fa dinio tsara le zavatra avoaka, satria mety indre-pandeha anao ny diso ampitenenana amin'ny namanao, nefa mandrak'izay mifahatsiarovana ny teny diso iny aminao, mbo tratrako iny, za volany ndray karaha ty, nefa ny anao tsy mahay an'izany akory, ka tena ilaina fitandremana. Feno fitaka ny fiainana an-tany avako abe. Za zany te hiteny aminareo, fiainako abakaby tsy mba tonga lafatra zany, fa za mahatsiaro manana didy amin'ity firenena ty, dia mizara zay ato amiko, sao mba ahasoan'ny mpiarabelona, fa tsy hoe manana ny ampy amin'ny fiainana, araka an'le voalazanareo amin'ny SMS aminaka, za tsy tsara fiainana zany, fa za mahatsiaro manana didy amin'ity firenena ty, dia zay ato amiko zaraiko, sao dia mba misy mahatsara amin'ny mpiarabelona amintsika. Amin'ny fiainana rehefa anao matoky tena, tsy mila makafakatoavana amin'ny hafa zany amin'izay zavatra rehetra atao. Hevitra ao anatinao dia efa ampy anaovanao zavatra. Amin'izao mbola misy ve manontany zany ny fitiavana sy ny fifankatiavana amintsika samy malagasy. Samy mamaly any atsaitsika tsirairay avy any. Amin'ny fiainana ny fahendrena dia ny minimitsika, enina dia ory aza amin'ny fiainana, fa miezaka ary mitalao amin'Andriamanitra. Minimy faly, enina dia ao anatin'ny tomany, ny tsy fisina, fa mamihana tsy an-tanana ny fanantenana amin'ny mbola ho avy ilay maraina. Tahaka ny anaovako an'ity fandarana dory ety, tena efa fihiniko tsy an-tanana, fa hoe ho tsara ny malagasy any aoriana any. Ny fahadosoana ngeza be amin'izao vanim-potoana iainantsika zao dia ny fitiavan-tena. Ka ny famerana ny saintsika mba hanana feo ny fieritreretana na ny conscience, mba hanana fanamaha olona amin'ity fiainana ty, zay ny vahaolana. Fa raha mbola fahavokisan-kibo foana no lahara-pahamenana amintsika tsirairay avy io, tsika joy, tsika tsy tafa. Fa ilaina ny fahavokisana ara-tsaina, ilaina ny fahavokisana ara-panahy, tahaka n'izao ifanaovantsika zao, mba tsy tonga amin'ilay hoe voky izy de natory. Zay manko ny tena ratsy zay. Izy ilay nahita ny tsy nety ka nanohitra, fa mbola izy indray no nanohana an'ilay tsy tiany, satria nomena sakafo, nomena vola kely, dia voky izy de natory. Feno fitaka ny fiainana tany, ka ilaina ny fandiniana. Samy amin'ny fiheverana azy ny fiainana tany. Amin'ny endry ny fiainana dia nofy, amin'ny adala ny fiainana dia kilalao, filalaovana. Amin'ny mpanan-karena ny fiainana dia fampimehezana, amin'ny mahantra ny fiainana dia loza. Ka tsy mitovy ny fiheverana ny fiainana, fa ny tsirairay tokony fampizara. Zay ny mahatsara, araka ny teniko teo hoe enao tonga eto miboridana, enao miala eto miboridana raha tsy ny fiheveran'ny mpiarabelona aminao.
tsisy zavatra hoentinao. Mitovy, samy tsisy mitondra zavatra, samy tsisy mitondra zavatra, na ny tonga na ny mandeha. Fa ny fahaverezan-tsaina, ny tsy fandinihana no mahatonga antsika misahotaka be io anie. Za mandeha eny an-dalana eny, maro mivola, o bako ino koa masitreny vangoenao ariva eo. De za mivola, za tsy manao sitreny, sanatria za nitondra ny atanatiko mba ho zaraiko ho amin'ny mpiarabelona. Tamin'ny taona 3,27 no nanabeazan'ny maître Coutonel anay. Ary nazahoana championnat de Madagasikara. 10 taona lasa zany zay. Mbola ohatran'ny vao omaly amin'ny fahatsiarovako azy. Ngeza be zany. Zavatsoa nomeny. Tsy zarery, fa maro izay tamin'izany. Nitondra fahatsarana, nitondra fahombiazana, nitondra zavatra tsy tambo isaina. Zao izy lasa. Fa zany zavatra zany mitoetra amin'ity tany ity. Na tsy mitondra zavatra ary izy makany. Na toinona ny isa-trano, na toinona ny arenany, tsisy mandeha any fa mipetraka eto jiaby. Ka zany isan'ny mba nahatsiaro, satria za moa tamin'izany napetraka hoe ho kapiteny, de anjarako koa akejiny manasongadina ny soa zay noentiny tamin'ity tany ity. Ary za moa zany de talao mafy amin'Andriamanitra mba anana an'izany atao hoe paradisana anao maître Coutonel. Tsy tiany tena loha-hevitra noentiko, fa rehefa tonga namangy aka de hoza hoe aloha fa zay no loha-hevitra hoentiko. Feno fitaka ny fiainana tany, fiainana tsy marina, satria feno fitaka. Fa izy indray tsara, ny mpanoratra frantsay zay moa de nanamarina an'izay hoe la vie n'est pas juste mais quand même elle est bonne, c'est tout. Boribory ny amin'ny valo, tapitra ny fotoana antsika. Mety misy tohina any tamin'ny fomba entiko ny teny azy, ifonako ary italaoko mafy mba anaovako azafady, satria tianana ny tsara amin'ny fiarahamonim-pahendrena, zay no nahatonga ny teny an'izay. Ary eto aho dia mametraka veloma mandram-piaona amin'ny herin'ny anotoza indray, mitondra loha-hevitra vaovao. Mankasitraka indrindra tompoko.